faly miaraba antsika vahoaka malagasy rehetra. Rajonary Samba Franky mpanazatra ny Barea de Madagasikara. Raha teo amin'ny sehatry ny maha-mpilalao dia efa nilalao tao amin'ny SC Michel tany amin'ny taona 20 sy 700 tany, efa nilalao ihany koa tao amin'ny BTMFC tany amin'ny taona 7 sy 700 tany hoany, ary efa mpilalao tao amin'ny ekipa pirenena malagasy izay tenenina hoe Club M tamin'izany fotoana. Teo amin'ny lafiny mampanazatra moa zany dia efa nanazatra ny ekipan'ny SC Michel ihany koa première division teto Analamanga, efa nanazatra ny AS Sadema efa tompondraka Madagasikara maromaro teto amin'ny nivon'ny baolina kitra Analamanga, ary efa mpanazatra ihany koa ny tana formation izay efa nahazo ny tompondraka ny Océan Indien tamin'ny taona 2013 zany. Amin'izao fotoana izao moa ny tenako dia mpikambana ao anatin'ny direction technique nationale eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra zany. Bonjour à tous. En tant que capitaine, je suis très fier de représenter cette équipe. Ça fait déjà maintenant presque depuis 2003 que je suis ici. J'ai toujours essayé de donner le maximum pour mon équipe et pour mon pays. Donc maintenant, je suis très fier de cette victoire. On a beaucoup travaillé depuis pas mal de temps. On n'a pas été souvent récompensé. Et là, sur ce match, on a eu la chance de gagner 3-0. Et avec la nouvelle génération, je pense qu'il y a beaucoup de qualité. Et on a moyen de faire quelque chose sur le continent africain. Philosophie entina mba mitovy amin'ny mpilalao rehetra ihany hoe te hanome ho an'ny couleur anao ho an'ny firenenao ianao dia le toetsaina hoentina mihitsy zany mila efa vonona amin'ny lafiny rehetrarehetra. Voalohany indrindra aloha tena no nahitan'le olona marobe zay dia niakatra be moral, dia en plus koa nandray an'le hafatra zareo hoe tsy misisuika rehefa misy tsy mety fa manampy foana sy mitehaka fa ny eto ambony tsy maintsy misy foana ny tsy fetezana kely, tsy misy parfait zany dia narany zareo le izy moa koa zareo tonga daholo nanampy dia nandeha le izy nety tsara. Somary mienjakenjana ny lalao miandasika manaraka fa izy tonga amin'ny amin'ny 11 novembre satria depuis lalao ngeza adaranjanana matanjaka miandry atsika fa ny avantagentsika dia manana mpilalao kinga zany ohatran'ohatra tena tsikarolusy hoany Paulin aikany mba tonga daholo mpilalao satria misy maratra pour zareo dia fa ny avantagentsika zany mpilalao kinga sy mailaka dia zay ny raha loatra fa baolina amin'izao fotoana zao nke tsisy hoe favori fa rehefa bien organisé ianao ary manana plan de jeu dia mety resy daholo nizanizy fa tsy voatery hoe équipe kely sy équipe be fa ny organisation anao koa zany mitondra anazy rehefa bien organisé ny équipe anankiray sarotra resena foana
dia hiezaka daholo daholo ngambany rehetrarehetra mba organiser tsara tsika satria manana an'izay 4 semaines 4 semaines no manana anazy 3 semaines dia mba mangava tanandroa ihany hoany mijery baolina mahay zareo mijery baolina fa milarina koa indraindray izay fitsiny ny zany dia mbola mametraka foana hoe toany ny kepatsika efa ino atsika malagasy fa haka olona hafa indray ve ianareo raha misy zavatra manahiranareo satria izaho mety raharaha dia anisa miantson'olona hoe raha misy zavatra hitanareo tsy mety ana dia afaka mifampiresaka amiko fa aza asio kosa hoe tondra ny sainam-pirenena le mpilalao baolina Messi nge Ronaldo nge manao reception tsy mety fa miezaka kosa nefa ny mpanazatra rehetra manamboatra an'izay zavatra reka dia miantso anareo vahoaka toany no etsika dia raha misy zavatra tianareo resahana amiko dia rehefa za vonona zay no mamana jera général.